le mbola le d'origine ao zao fitenitsika ka zareo mbola témoin oculaire nanatrika maso zany de mbola frais tsara ao andohany zareo a ny fampianaran' Jesosy rehetra ary reny fampianaran' Jesosy ny teny rehetra naloky vavan Jesosy reny a dia voarakitra atao anatina boky anankiray atao hoe Didaké mampirisika anareo azonareo jerena ao anatin'ny internet tapenareo Didaké DIDACHE ao no mirakitra karazana ohatrany hoe source ny pure nanovozana ny soratra masina satria nisy olona zany a ohatrany hoe ohatrany journal intime nandray antoratra ny teny nataon Jesosy mbola tsy soratra masina reny fa mbola source nanovozana azy fotsiny reny aloha zany no fampianarana reny zany nanovozan'ny olona tamin'ny voalohany ny fotom-pampianarany karazana source io zany a zay source fiable satria teny naloky ny vavan Jesosy mihitsy avy eo rehefa tsy eo ntsony Jesosy dia inandray no manaraka source avy eo de ny fampianaran'ny apôstoly ny fampianaran'ny apôstoly koa fiable satria témoin oculaire zany hoe vavolombelona nanatry maso an'izany Jesosy zany sy namihaino zay nolazainy Jesosy fiable zany satria ireto farany dia Kristy mihitsy no nampianatra azy telo taona angarangidiny no niaraka tamin' Jesosy ny mpianatra avy eo manoso ny fotoana dia ny fahalalana ny mikasika ny Kristy dia natao antsoratra ao anaty soratra masina zay le soratra le baiboly zany hoe efa ty amy troisième source zany ny baiboly fa ny source voalohany de ny teny Jesosy zay voarakitra atao anatiny atao hoe Didaké de iny teny Jesosy tao Didaké iny no nampianaran'ny apôstoly zay ny source faharoa ary ny fampianaran'ny apôstoly sy ny teny Jesosy nakambana dia natao antsoratra nazahona ny soratra masina jereo am'izay zany fa misy loharanony pure ty fa tsy nilatsaka ho azy avy any an-danitra ireo fototra telo reo zany hoe ireo loharano telo reo ireo source anaky telo reo no iorenany fampianaran'ny fiangonana ny fiangonana tsy miorina amin'ny fampianaran'olona fa ny fiangonana de miorina amin'ny fampianaran' Jesosy ny fiangonana de miorina amin'ny fampianaran'ny apôstoly ny fiangonana de miorina amin'ny soratra masina satria avy amin'ny apôstoly zay nanatry maso zay mahatonga ny hoe soratra masina ireriany ka rehefa miteny hoe soratra masina ireriany tsy hoe baiboly ireriany fa hoe ny rakitsoratra zay nataon'ny apôstoly ny fampianaran'ny apôstoly ary ny teny Jesosy ireo no boke anankiray milaza hoe soratra masina ireriany ireo no fototra ny jorony ny fampianaran'ny fiangonana marina ivelan'ireo dia source secondaire ka ny source secondaire tsy fiable fa mila sedraina am'le source primaire zany lalànany akademika zany ka ireo zany ny fototra dia avy am'izay no mipotra avy eo amin'ny soratra masina ny credo ny fanekempinoana ka ny fanekempinoana tsy hitovy lenta amin'ny ty mihitsy zay kosa aloha ny fanekempinoana zany de mbola outil ny volena fa inspiré avy ato ka ino ozytsika ny ilavana azy dia fitaovana ireny ohatrany anao mena tract ohatrany anao mena firana ohatra zay zany fitaovana nampiasain'ny fiangonana ho fampitana moyen de communication ho fampitana ny fampianarany apôstoly zay zany a ny momba ny amin'ino inoko fa mety mazava nareo raha tsy mazava de zao a mahazo mametraka avanotaninareo a soratanareo ambanin'ny commentaire nyzao zavatra zao dia manao live spécial aho a mamaly anareo a raha am'izay fanotanina manitikitika anareo vokatra zay volazako zay fanotanina faran'zao voalina de zao hoe zavatra malasa saina manokana malasa saina maneritreritra azy zany a manoloana ity fanekempinoana apôstolika ty zaraiko aminareo voalohany de ty ianao zao sakalady manona hoe mino an'Andriamanitra ray sy tompanao lanitra sy ny tany ao mino Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra lay tokanao mino ny fanahy masinao mo ve io zavatra lazainao io inonao ve ro zavatra ambaranao ao reo inonao marina ve hoe marina zany le hoe mino aho le tena hoe mino aho ty de azo avadika hoe ekeko marina tokoa izay voalaza rehetra ao hitanareo rehefa misy le manao contrat ka rehefa manao taratasy iny za zao manao contrat am'le maison d'édition amoaka an'le boky de ery ambany ary de hoe déclaration sur l'honneur que les informations que vous avez données sont justes zany hoe tsy diso
ka raha midéclaré anao zany de midika mamaky teny anao am'izay fotoana zay hoe ekeko marina tokoa manao signature ianao zany rehefa manao le fanekemponao hoe je signe mino aho an'andriamanitra ray mino anjo jesosy kristy ina mahatonga amy teny an'zany misy anekdote anakiray ty zaraiko aminareo na tsiaro misy pastor efa maty zay sy mpampianatra na mpianatra anay mpiomana mpiandry fony tamin'ny 7 navarina ny pratika nyty pastora ty rehefa miasa mamoaka demonia satria tany amy toby zay ny mianatra de tanareo moa demonia akiray misy maherisetra be tsy mety afaka de mesana maharitra de indraindray safotra ohatrany hoe torana le marary de veriny hoe fa sitrana angambany dia ozy le pastora hoe mba ahafahanareo miverifie hoe tena sitrana le olona zany hoe tsy misy devolontsony dia asaivo manao ny fanekemponona apostolika izy ozy gagabea ny azy zany taotsaiky de hoe asaina mivavaka izy zay mipratika ny azy de hoe asaivo manao fanekemponona apostolika izy de mifampijery zay de ozy ataovy de nampanaovina an'le marary de manao tsara le marary mino an'andriamanitra ray sy tompanao lanitra sy ny tany aho ary rehefa tonga am jesosy am'izay mifatotra ny lelany ary mino an jesosy eo izy teo nahitako hoe tsy récitation fotsiny ty satria le miteny hoe mino an jesosy aho de tena enao mihitsy zany no manao hoe manaiky azy aho de mihidy mihitsy ny vavan'le demoniaka tena hitako mihidy tsy maty izy ohatry zany pozy vavany tantara anatrehako zany ino no tiako tenenina ianao manonona an'izy io ve ekenao marina ve zay zavatra lazainao ary inonao ve sao de coquille vide le ivelany mamirapiratra fa le ao anatiny mampisalasalanao ary faharoa ny zavatra lehibe zay tsy azotsika donoina am'le hoe mino aho jareo tsara mino aho amin'ny teny malagasy izy matsy ohatra ny seno tsara fa amin'ny raha manao ny symbole des apôtres amy teny frantsay anao hoe je crois le jeu zaho tsy hoe nous croyons raha le no masy de ohatra mbola miafinafinao anatin'ny be debe anao fa ianao eto ianao sy jesosy mifanatrika eto zaho mino anao jesosy misy lanjany manokana izay le hoe je izay fa tsy no asa raha tadidinareo tamy tomasy le nteny hoe za tsy mino raha tsy mahita azy aho mitsapa azy ny tanako de rehefa nahita an jesosy izy de inany nataony tompoko sy andriamanitro misy dikany in'le ko farany iny tsy hoe tomponay na hoe andriamanitray tompoko andriamanitro ka tsy collectif fa personnel zay zany ny savaranando fanazavana amin'ny akapobe ny fanekemponona apostolika amin'ny manaraky tsika hiditra amin'ny article voalohany mino an'andriamanitra raitsy toa mpanao lanitra sy ny tany aho de samy eo tahin'andriamanitra mame fotoananao raha sitrapon'andriamanitra amin'ny heriny toy zao ndray veloma tompoko miala ankora mahalala raha lasina koa ty paosy sy raha moa ny tagnany sy ny vavany ao fa horiatako le avy eo salama Samanamo. misy mahay mivanga ety nareo mitapy-bava tahaka ty minga mandriandriana siky sy raha moa